ka raha mametraka an'Andriamanitra voalohany amin'ny fotoana koa ny zavatra hafa rehetra ho mety daholo. Andriamanitra iady ny adiko. Salamo 7:24 ary tsy manitatra raha milaza ity fa fiovam-piainana ho ahy izany. Tena fiovam-piainana satria nandany taona maro aho nitady izay afaka ataon'Andriamanitra ho ahy fa tsy nitady azy ary tena samihafa izany. Fa tsy rariny izany hoe makeo aminy amin'ny zavatra rehetra ilainao fotsiny fa tsy makeo aminy araka ny maha izy azy. Mila mitady ny tavan'Andriamanitra isika fa tsy ny tanany. Fa raha mitady ny tavany isika dia hisokatra foana ny tanany. Fa raha mitady ny tanany fotsiny ianao dia toy ny faniratsirana azy izany. Zavatra iray nangatahako tamin'i Jehovah izay ho katsahako foana. Iray ihany. Zavatra iray izay lara-pahamehana. Zavatra iray manan-danja mihoatra noho ny hafa rehetra. Zavatra iray loha nangatahako tamin'i Jehovah. Izany no ho tadaviko, ho katsahako. Dia nitoetra ao an-tranon'i Jehovah amin'ny andro rehetra iainako. Mba ho faly mijery ny fahasoavan'i Jehovah sy mandinika an-tempolony dia ilay famaminy sy ny fitiavany mahagaga. Amin'ny dika teny hafa izy mbola lava koa fa aleo tanisaiko aminareo ny ao amin'ny King James izany. Zavatra iray no iriko sy trandrahako mandrakariva mba hitoerako amin'ny fanatrehanao sy ny hijeriny hatsaranao amin'ny androm-piainako rehetra. Zavatra iray, zao. Mbola tena tantara lava izany fa rehefa tena nandray tamin'izany marina Andriamanitra. Dia lazaiko anareo fotsiny efa nitoro-teny Sahan'ady efa nanana ministera fa tsy faly tamin'inona. Avy any amin'ny tsy fahafenoana Sahan'ady dia manomana ny formule ho an'ny seminera mba ananganako ny tanako sy hitapatabako amin'ny devoly fa mbola izy foana manana ny fandresena. Fa tena feno fisaorana fa maharitra amintsika Andriamanitra sy mbola mitohy mampianatra ka dia mitombo sy mihamatotra isika. Dia Andriamanitra izany manomboka nampianatra fa hoe za dia tsy mba za zany eo amorony izay tsy lalina akory fa mila nandeha lalina ary tena niaina araka ny nofo dia izay tiako foana ihany ny saiko sy ny fihetseham-poko. Hitanareo, tsy handeha lalina akory mba hahita izany fifandraisana lalina amin'izany firy aminareo ny mahalala fa raha te hahita azy dia mandeha mihoatra amin'izay heverinao. Mila mandeha mihoatra n'izay tianao ianao, mihoatra n'izay fihetseham-ponao. Fa tsy hoe rehefa tsy tsapanao akory Andriamanitra rehefa mivavaka iny ianao dia midika izay fa tsy eo izy. Fa mila mianatra mandray an'Andriamanitra amin'ny teniny isika. Dia mila mianatra mamaly ny devoly koa ka rehefa milaza izy hoe tsy mahatsapa an'Andriamanitra ianao fa tsy eo izy dia valeo mpandainga ianao. Fa marina ny teniny, na tsy izany aza, dia niady tamin'izany aho nandany fotoana tamin'ny zavatr'Andriamanitra. Fa tsy mba nahazo izany tahaka ny olon-kafa rehetra. Fa nitady nandrefa hafatra tahaka izay renareo androany hariva. Dia nody dia nanandrana, dia resy tory tsy tafafo maraina, dia sahirana tsy nahalala izay ho atao, dia reny hitanareo, ohatr'izay lalovan'ny olona rehetra ireny. Ny farany Andriamanitra ny teny tao am-poko ary tena mahitsy aminareo ka ilaza aminareo izay nilazainy tamiko izy hoe tsy afaka manao izao ataonao izao ianao na ho velona akory raha tsy mianatra mitady ahy aloha. Ary tena mino ampahantsorana fa za zany tsy nevitrany ho laza, tsy mba sain'izany intsony aho fa ho isan'ny ho velona aina. Satria izao no hitako afaka lazaiko ny devoly dia mankalaola izay miezaka ny anao tsara. Niza, rehefa lasa kristiana ianao tsy mba melatra tampirozo anao izany izy, fa mila tazonao an-tsainao, fa manana hery mihoatra ny ananany ianao. Lioka 10:7 fa nomeko fahefana, hanitsaka menarana sy maingoka sy handresy ny hery rehetra hanana ny fahavalo ianareo ka tsy hisy hampaninana anareo akory izany. Manan-kery mihoatra ny ananany devoly ianao satria Andriamanitra eo anilanao. Amen. Firy aminareo ny mino izany. Ary io teny manan-danja ao amin'ny Salamo 7:24 dia zava-dehibe tamiko satria rehefa manan-kery ny zavatra iray dia tsy velona ianao raha tsisy azy. Tsy mahavita ninina tsisy azy. Dia nampianatra tamin'ny alalan'ny ohatra Andriamanitra nanana dadatoa nanana lampe de poche. Dia tsy haiko moa izy ireny amin'izao fa tany aloha tany dia ilaina chargena indray mandeha isan-kerinandro. Dia
Niantsony dadatoako sy ny antoako andray andro afaka iara-misakafo aminay ve nareo fa hoentina ivoaka nareo iarainana steak fa izay ny miantoka fa hoy ny antoa tsy afaka izay fa mbola mila misarge ny lampy ny dadatoanao fa manaraka e. Fa tsy azoko tamin'izany. Afaka ataony foana izany. Natona zany hoe tena tsy afaka izy maty amin'izany izy. Marina rehefa nanomboka ny teny tamiko Andriamanitra hoe raha tsy ataonao voalohany ka tadavinao mihoatra ny zavatra hafa rehetra. Ataonao voalohany amin'ny fotoananao anao ahoery ilaina manokana. Ianao no hitovy amin'ilay olona izay toy ny lampy tsy mahasaritra akory. Ny any afaka lazaiko anao hoe raha tsy mitsofoka eo amin'ilay loharanony herinaratra ianao. De hitanareo zany hoe matetika ty mitondra lampy aty nefa tsisy le câble ficharge anakory de le izy efa lany charge de miezaka nefa tsy mahatakatra hoe maninona ary ny azavana tsy mety mivoaka mihitsy de manolo ampola ray hafa fa mbola tsy mandeha ihany le izy fa misy inona satria lany le charge. Betsaka ny olona tsy misarge mihitsy na mba manomboka amin'ny fichargena aloha tsy tena mandre zavatra marina izy ireny sady tsy te mianatra zavatra marina. Ary miteny aminareo fa fifandraisana amin'Andriamanitra tsy tena resaka fanarahana lalàna fitsipika loatra ary hainareo fa mila fitsipika sika de mila taridalana ihany koa. Fa hitako hoe ny ankamaroan'ny olona mandany fotoana miaraka amin'Andriamanitra rehefa tsy de misy atao loatra izy ny amin'ireo zavatra hoe tokony ataony mandritra izany fotoana izany. Tsy mampanina azy ataonao fa mikatona trano de miresaha amin'Andriamanitra, mimeza, mitomany, milalova mozika, mamaky, misaoty, mikikia, maka aina, tsy manino izany fa maka fotoana ianao karazandreny fahazarana amin'Andriamanitra reny. Amen. Za tsy ho faly zany raha tsy efa mandany fotoana miaraka amin'Andriamanitra, fa tsy hanam-piadanana izany raha tsy mandany fotoana miaraka amin'Andriamanitra. Fa tsy hanana fanambadiana tsara zany raha tsy mandany fotoana miaraka amin'Andriamanitra. Zao asa fanompony zao de ho lasa dalàna fotsiny raha tsy mandany fotoana miaraka aminy, de ikorotana fotsiny reraka fotsiny de tsy azosotra ny zavatra rehetra ho lasa mafy daholo de zany ny asa mafy amin'ny zavatra rehetra. Ka raha mametraka an'Andriamanitra voalohany amin'ny fotoana koa ny zavatra hafa rehetra ho mety daholo. Andriamanitra iady ny adiko. Amen. Ka nangataka anao zavatra ho azy Andriamanitra. Za tsy miteny anareo manao zany koa nareo fa izy nangataka anao zavatra ho azy. Hoy izy tsy tiako hangataka zavatra famiko ianao de zay zavatra rehetrarehetraretinao fa klasin'ny zavatra rehetra tsy tiako hangataka amiko zany ianao mandra-pahamezako anao alalana amin'izany. Naritra enim-bolana zany. Tsy hoe diso akory mangata zavatra amin'Andriamanitra fa nanana olana nanan-javatra tany aloha tany tsy mbola nitady ny fanjakan'Andriamanitra aloha fa ny tombontsoa an'ilay fanjakana ny tadaviko. De zareo tsy afaka mahazo le tombontsoa ianao raha tsy efa ao aminao ilay fanjakana aloha. Fa katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany de anampy ho anareo ny zavatra rehetra mitady an'Andriamanitra ianao de ho tadavin zavatra ihany koa. Afaka miteny anareo sao de zao de noho nareo kely nge efa zanak'Andriamanitra nareo. Ka raha misy olona tiano tahiana de ny zanany zay fa tsy mampanina an'Andriamanitra izay ananantsika raha afaka manana izany sika sady miasina azy lohany. Fa ilaza aminareo koa fa tsy betsaka ny olona afaka mahavita izany. Satria ny zavatra teny omen'Andriamanitra antsika de sahirana loatra sika amin'ny fikarakarana azy ireny ka tsy manam-potoana ametrahana an'Andriamanitra ao lohany amin'ny fiainantsika. Ary laza zavatra aminareo za tsy manana olana loatra mamono tenako amaraina de mandany fotoana amin'Andriamanitra zao. Matory aloha de afaka mifoha maraina de ndraindray de mifoha am'roa na am'telo maraina de faly foana rehefa mifomba afako miakatra any ambony vavako amin'Andriamanitra. Tiako ny fotoanako miaraka aminy satria izany ny fototry ny zavatra hafa rehetra eo amin'ny fiainako ka raha tsy manana izany ianao de tsy manana fototry ianao zany. Oh Joyce de inona no ataonao amin'izany fotoana izany? Karazany zavatra maro. Hitanareo mamaky za mamaky baiboly. De angamba tsy mamaky baiboly indroa andro eo de ohatrandray misy trankalina sady manana boky maro de boky zany Hitanareo? Manoratra taratasy amin'Andriamanitra tiako ny manoratra ao amin'ny diariko. Manoratra zavatra izay nitranga tamiko andro ray meloa de
misaotra azy ny amin'ny fitahiny de matetika misaina foana ny am'ireo zavatra izay vitako de hitanareo manao zao satria fantatry fa ny sasany aminareo tena tsy mahalalakory zay ho ataony amin'ny fiainany rehefa tonga eo amin'izany fotoana miaraka amin'Andriamanitra ary tsy hoe manao zay itenenana anareo anao zay zavatra ataoko akory fa manao zay alalanareo fotsiny fa tsy voatery zavatra voarindra foana zany raha tena manana olana amin'ny maraina marina ianao alaivo ny fotoana sakafo atoandro ka raha ilay fotoana impetrahana fisanany olo kafa iny de tadava toera-kafa misakafoany de mamakita eny kely de mandehana miresaka amin'Andriamanitra Andriamanitra mila anao Tombo tsy fantatra hoe atraiza ny ilainainao. Hitanareo ny vavaka taloha rehefa diso fanantenana. Mandrapahitako fa aika diso fanantenana foana. Zay ilay olana diso fanantenana nefa tsy fantatra akory. Ny hevitra fa nahafeny zavatra rehetra de nanana planina. Nanao zay azon'Andriamanitra anao ny planiko. Fa tena korotana mampalahelo Za tahaka ilay olona tao amin'ny apokalipsy ny hevitra nanana ny zavatra rehetra mahonena, mandry, jamba sy mitanjaka. Misy olona matakatra zavatra lazaiko ary ve. Hitanareo zao. Toreny hoe tena feno zavatra eny tena anao de aveo ianao zany misaotra azy amin'ny maraina, andeha andany fotoana iaraka aminy De tahaka izao mipetraka eto mihitsy sasany aminareo zao matory hery fa eny. Sasany indray misaina hoe ory olona. Zany hoe mampangididy anao de voly de hiazakazaka any amin'ny trano fidiovana isa-tsekondy ianao. De anomboka aneny koa le telefônina daladala de isain'ireo zavatra rehetra izay mety tsy ho tadidy akory sika amin'ny fotoana rehetra fa de isainy zany ianao. Mba milaza marina ve? Ka zao, jereo ty fa ilaza zavatra aminareo mama. Mila milaza nareo hoe devoly za tsy miala izany. Tsy mampaninina zay alavan'ny ampivelarako io fahazaran'io. Andriamanitra no lasa lohany amin'ny fotoanako. Ary laza aminareo ny marina ka na de ny fahafahako mandany 30 sekondra amin'Andriamanitra ny maraina aza. Tsy sa hivoaka ny tranoko zany raha tsy efa ndresaka tamin'Andriamanitra aloha. Amiko tsy fahendrena mihitsy zany aloha. Zany hoe tokony mba afaka amin'ny teny ianao hoe Andriamanitra pio mba ho velona indray androany. Hitanareo tena sahirana foana isika, tena sahirana foana isaka maraina isika de resaka mikasika amin'ny fiantsona amin'izany karazana fifandraisana lalina zany. Ka tsy mba voatoroko foana ny afatra aloha zao tsy haiko mihitsy hoe aiza zao. Enary zareo kely ty. Zavatra iray lonina angatahako tamin'i Jehovah zany no tadaviko ka Andriamanitra mamela angataka izay zavatra izay ny amin'ireo volana rehetra ireo isaka ny manomboka milaza hoe zao Andriamanitra mila an'izao avela ho any zany mila anao fotsiny Toreny hoe isaky ny miezaka angataka zavatra iray ireny de toy ny taolatr'ondro mihitsika ao atendako zany de lasa hoy fotsiny hoe de nanomboka namarika fa Andriamanitra na ny miafanirina izay nananako tao am-poko zay tsy vitako milazaina mbava. Salamo 7:30 ary miravoravo amin'ny Jehovah ianao de omeny anao izay irininy fonao. Amen. Zavatra iray lonina angatahako tamin'i Jehovah zany no tadaviko de nitoetra ao tranon' Jehovah amin'ny andro rehetra iainako mba ho falinjeny fahasoavany. 5 fa nafinahy ao trano fialofany amin'ny andro fahoriana izy. Ampihery amin'ny fiherenao andaiana izy. Anandratra ho eny ambony vatolampy izy ko de isandratra ambony fahavaloko manodidina ny lohako. Ka anatitra fanatitra iobina ao andaiany aho. Halleluja. Oviana. Efa misy zavatra iray manandanja noho ny hafa rehetra zay ahafahako manana ny fanatrehany ao an-tsaiko. Mosesy de nahalala ny sarobidy ny fanatrehan'Andriamanitra izy hoe zao Andriamanitra. Hoy izy hoe ahoana moa zany zao? Iza no lazaiko fa naniraka? Hoy izy hoe ombanao de hoy Mosesy hoe raha tsy hiaraka aminay ianao de aza maniraka. Zany hoe za tsy te ho tonga eto hijery anareo rehetra fotsiny nefa Andriamanitra tsy eo akory. Za tsy te hiatrika zany andraikitra zany fa mila manana Andriamanitra amin'ny fiainantsika isika. Tsy mila mahafantatra mikasika an'Andriamanitra ianao fa mila mahalala azy mihitsy. Ianao tsy afaka mandeha amin'ny alalan'ny finoana fripery zany. Mila manana fifandraisanao manokana amin'Andriamanitra ianao.
tsy mampaninina azy fantatry ny namanao na izay fantatry ny bebe anao fa izay fantatry ny vadinao na izay fantatry ny pasteranao fa inona no fantatrao fa mitoetra amin'ny fiarena izay any avindrindra toetra midika hoe velona sy miaina fa tsy mandalo isaky ny alahady fotsiny nitoetra ao amin'ny fiarena izay any avindrindra dia monina eo ambanin'ny aloky ny tsy to fa tsy hisy ahatohatra izay heriny zany zany zao amiko dia fiadiana ara-panahy Andriamanitra ny ady ny adiko za dia hiaraka amin'ny foana ary izy ny ady ny adiko rehetra tsy tianareo ve zany zao mitovy amin'ny hoe raha tsy mavita mameno ny fitoeran-drano ray aho dia entiko eo amin'ny day fotsiny tsisy olana tonga dia izy ny manarina azy miara foana amin'Andriamanitra dia tiavo izy tia foana izy fa milaza aminao fa tsy hanana olana zany ianao fa aza mitady fahatezerana mikasika izany zavatra hiazo antoka raha tsy mamaha zany Andriamanitra tsy vitanao zany Salamo 1:20 anafina azy eo amin'ny fiafenana eo anatrihanao ianao mba tsy ho tratry ny teti-dratsy ataon'ny olona izy ampiery azy eo antranonao ianao mba tsy ho azo ny lela mifanditra izy zany nijika fa rehefa miafina amin'Andriamanitra ianao na dia ny zavatra izay lazain'ny olona mikasika anao aza tsy hanana fetraka any aminao zany Andriamanitra no iaronao any amin'izay teny ratsy masika sy ilazananao tsy miambinina ny fitaovam-piadiana anoherana anao ny lela rehetra entina hitsarana anoherana dia asehony ho any amin'ny diso zany marina omeo fiderana mafy Andriamanitra eny ary dia mba hino kely vetivety maninona ny olona sasany no akaiky an'Andriamanitra noho ny hafa mazava ho azy fa misy ny olona akaiky an'Andriamanitra noho ny sasany tena manana fahamasinana sy fifandraisana izy resaka an'Andriamanitra tahaka ireny fantany ireny manan-javatra manokana mitranga ireny mihitsy izy Andriamanitra tena miresaka aminy toy ny namana izy maninona tsy zany daholo misy olona ingaran'Andriamanitra ve manana ina mahasola ve Andriamanitra soratra masina dia mampianatra antsika hoe isika fa tsy Andriamanitra no mamaritra ny fetra ny fifandraisantsika aminy ndaonge isaina kely amin'i Jesosy vetivety naniraka olona 70 izay ny raha antsiroaroa mba hitory-teny sy hamoaka fanamaloto mpianatra 70 fa aveo izy ny safidy 10 izay ho akaiky azy lalina kokoa aveo nisy 3 tao amin'ny 12 Petera, Jakoba ary Jona izay netiny tamin'ny trangan-javatra sy toerana manokana koa toy ireny hoe nanana ny fitokisana mihoatra kokoa ngambo ireo no milamina kokoa matotra kokoa ary angamba tao amin'ireo 3 koa mbola nisy ray Jona tamin'izany fotoana izany ny olona rehetra tamin'izany trano izany dia akaiky an'Andriamanitra arak'izay tiany avy fa ny tenanareo fa tsy tianareo zany amin'izao fotoana izao ny olona rehetra eto sy izay mijery tele rehetra ihany koa zany hoe mandra-pahatonga anareo tsy mahalala ninina mihitsy ny amin'ny fifandraisana manokana amin'Andriamanitra izay tena mitombona zany za nandalo fotoana tamin'ny fiainako izay tsy fantatra akory hoe mitombona kay ka raha tsy fantatrao fa misy akory zany dia anomeanareo fahafana malalaka izay zao ianareo tsy afaka milaza tsy mahalala izany intsony fa raha fantatsika izay lazain'ny Baiboly dia isika rehetra ato amin'ny efitrano ato izay mijery tele na iza ianao maneran-tany dia akaiky an'Andriamanitra isika izao arak'izay ilayntsika ary laza zavatra aminareo raha amin'ireo olana lehibe izay misy eo amin'ny fiarahamonitsika ankehitriny dia ny olona tsy tia handray andraikitra izany fa mila mandray andraikitra isika ny amin'ny
dia antsika miaraka aminy satria Andriamanitra tsy manana ina maso olona izany. Teny fikasan'Andriamanitra dia ho an'ny rehetra maniry izany. Apetraka eo anareo ny fiainana sy fahafatesana, misafidiana ny fiainana dia ho velony ianareo. Zavatra kely sisa dia ho ajanoko ity. Marta sy Maria efa haitsika ny tantara. Nandalo teo aminy Jesosy. Maria tonga dia nipetraka teo atongony teo. Marta mbola nitoy ny asa ihany. Kirotana amin'izay Marta. Dia tezitra tamin'ny Maria izy. Za daholo ve nanao an-draharaha rehetra e. Marta, Marta, tena maro ahina sy be rihana loatra ianao. I Maria no nisafidy ny anjara tsara izay jesorina aminy. Fa ao ny andro iasana, ao ny andro iterana, fa iresaka mikasika ny lara-pamiana sika rapitso. Dia mila miresaka fifandanjana. Dia mila mamerina lara-pamiana kely fa tsy misy fanamelohana, fa mila mamerina lara-pamiana ianao. Mila manalo ireo karazan-javatra rehetra tsy mamovo, dia ahita tapoka ianao avy eo hoe aika misy hatsarana sy tsirony ny fotoana amin'Andriamanitra. Amen. Ny ankamaroanareo sairinao zavatra tsy ianareo koa nahoana. Fa tsy tianareo zany dia alanareo. Dia mampahonena anareo zany fa mbola mity manao zany foana. Eny ary dia mba sainy kely ty vetivety. Tena mahita fifandraisana lalina mazava tsara sika amin'ny Baiboly. Ireo 70, 23 ny ray. Mahita zavatra mitovy sika tamin'ny Mosesy rehefa nandeha naka 70 izy. Hoy Andriamanitra hoe, amasino ny olona fa amin'ny andro fahatelo dia ho avy ary tiako entinao amoron tendrombohitra ny olona. Fa ho asianao fefy manodidina ny tendrombohitra dia aza vela mikasika izany izy. Satria raha mikasika izany izy dia ho faty. Ka ny olona rehetra izany afaka mankeo amoron'ilay tendrombohitra daholo. Fa tsy afaka mikasika izany izy satria ho eo amin'ilay tendrombohitra izy ary izay isy azy dia ho masina. Fa mbola tsy matotra foana ry zareo. Ka raha vao mikasika ny fahamasinan'Andriamanitra amin'izany fomba izany izy, dia tena faty azy tokoa izany. Izao, isaoran'Andriamanitra, fa tsy natao akaiky fotsiny sika amin'ny alalan-drano Kristy. Tsy ho faty ianao koa raha tsy mandany fotoana miaraka amin'Andriamanitra, fa tsy azo izany hoe fifandraisana lalina amin'izany ianao na dia afaka mazany aza. Fa tsy ho lazaiko anareo akory, hitanareo, tsy ho afaka ataonareo akory izay ho resahako. Ary minoa fa mbola ho any an-danitra ihany nareo. Fa raha tena mino ianao fa Jesosy tokoa ny mpamonjinao, dia mino fahasoavan'Andriamanitra ianao, hainao fa mato an'ny fahotanao izy. Za mino fa mbola ho any an-danitra foana ianao, izany hoe hitanareo tsy afaka miaina amin'ny karazam-pahotana ianao. Dia anao izany fialatsiny. Fa za zany dia miresaka, hitanareo haiko fa tena olona mahafinaritra nareo tsy mamaky banky, tsy mangalatra dia hitanareo tsy mamono olona dia azonareo. Fotsiny nareo zany hoe za ange tsy vitako fotsiny izany e. Sady tsy ianao izany a. Izao ny zavatra lazaiko anareo, iaona aminao any an-danitra fa mety mahonena ianao mandritry ny lalanao. Zany hoe tena mahonena tanteraka. Dia tsy iso azonao ny ankamaroan'ny fiainana izay nataon'Andriamanitra ho anao, satria tsy afaka manome hery ho an'ny zazakely izy. Tsy ho tianao izany fahatelo taonanao izany raha efa mitondra fiara Sahan'ady ianao. Ary Andriamanitra dia fitiavana izy, tsy mba hanome karazan-javatra ho antsika izany izy. Raha tsy manana famatorana isika ka tsy hahafehizany akory, Andriamanitra tsy nametr'ireo olona ireo teo amoron'ny tendrombohitra hoe satria tsy tiany izy na hoe tia misesy kokoa izy, fa tsy tia handratra azy ireo izy. Dia hoe ianao hoe maninona ary zareo no tsy afaka manakaiky. Raha mamaky ny toko vitsy eo amin'ny Eksodosy fotsiny ianao dia zareo ilay rehefa tsy niverina aingana avy amin'ny tendrombohitra misesy dia ireo ilay nanao omby volamena ho solon'Andriamanitra. Fa nisy ihany koa ireo 570 izay navelan'Andriamanitra hiakatra ambony teo tendrombohitra. Olona 70. Lehilahy 3 voatokana dia Mosesy, Josoa. Ireo dia niakatra ambonimbony kokoa, tena nahita ny fisehon'ny fanatrehan'Andriamanitra ireo. Fa hoe Andriamanitra avy eo Mosesy irery ihany no afaka mankeo no tapony. Ka manontany azy ao raha misy olona tena te hiakatra eo tampony aminareo.
afaka mijanojany eo amory tendrombohitra fotsiny ianao ivelan'ny famaritana fa tsy dia afinaritra zany afaka mivavaka amin'ny ombikely volamena ianao ary mbola betsaka ny olona manoatra zany na dia zany aza de gamba mety ilaza ianao haiko fa tsy tianao zany fa te andeha lavitra kokoa fa te andeha hiaraka amin'Andriamanitra ka mety ho afaka ilay ray am'ireo fitopolo ianao ary ambarako fa nahitany fisehoan'Andriamanitra ireo tsy manam-potoana makino anareo ireo soratra masina fa mety ho tena mahafinaritra mihitsy ny fahitany fisehoana izy hoe ny tongony dia tahaka ny mijoro ambony safira tsy haiko aloha tsy maintsy ho tena tsara mihitsy zany de mety hevitra zao hoe hoay tena hijany io foana izany dia andeha lavitra kokoa fa Andriamanitra nidina tao amin'ny tendrombohitra de misesy niakatra tao amin-drahona de niresaka tamin'Andriamanitra izy toy ny olona miresaka amin'ny sakaizany izany te hiakatra ao tampony